Faly miarabantsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory ale salama vantegna akory lahaly akory ge akory li akory kwa akory rehiragnitra akory izy io raha ny zavatra ho zaraintsika androany moa dia ny mahakasiky ny grivy ny mpianatra iny ankatso sy ny polytechnique votovorona no bosabosana fakafakana zarazarantsika eto mitaky ny zony manko ireo mpianatra mba hisitraka ny fatsim-pianarana izay efa kely izay iainan'ny zareo ary hitatsika manko amin'izao fotoana izao ty ny fahasarotan'ny mpianana ny fiakarana fitim-pianana koa izay no mahatonga zareo mitaky izany hoe ahoana no mba hamoahana io vola izay efa vola kely io raha tsy manao grevy na manao tolona manko any mandeha an-dalambe manko ny mpianatra izay vao manome vahaolana solution ny mpona fanjakana avy hatrany nefa hatreto mbola tsisy vaovao na mbola tsisy famoahana izany fatsim-pianarana izany ijandany kosa nefa tsy izany fatsim-pianarana izany ihany no takiry zareo fa eo ihany koa ny kalitao ny fampianarana sy ireo fotodrafitrasa izay efa misy toy ny trano eo petrahana zany eo ihany koa ny trano fianarana sy ny maro tsy voatanisa ny mpitondra fandrakana manko miezaka mamorona trano vaovao amin'ny ivelany any ny ivelany zany liana fatra rehetrarehetra any fa izay efa misy tokony havaozina indray nono tsy andraisan'ny fanjakana vehipetra na fanamboarana izay no zava-misy eto an-tany sy firenentsika misy vidéo manko avy eto hitatsika vidéo tapatapana izay no ela zay no masaka azotsika roso tokona izy tompoko vavy azadina trano miabony na manao zay na manao komadera afatsika tsara zavatra nefa kosa raha ohatra tsy voavaho izy ireo mpianatra ity olana ity dia hamafy ary tena andeha tolona generaly ny mpianatra amin'izany tolona izay grevy atao zero izay no zava-misy misaotratsika hatrany mijery hatrany naharitra ora maro ny fifandonana teo amin'ireo mpianatra sy ireo mpitandro ny filaminana androany teny Ankatso tapaka tsy nazo ny famezivezena ny lalana miditra sy mivoaka teny amin'ny oniversite tapany maraina tontolo ny famaly ny torabato sy ny bomba mandatsa-dranomaso teo amin'ny andaniny sy ny ankilany efa maro ny dingana natao ho ireo mpianatra ary efa nanomero amin'ny 70 ora izahay saingy tsy nisy ny any ny fitakina ka tonga amin'izao hetsika mafimafy izao izahay mpianatra ety amin'ny anjerimanontolo dia tsy manaiky ny vatsim-pianarana 3 mois plus équipement satria efa 5 volana angarangidiny zay zao mianatra midikany zany dia vatsim-pianarana 5 volana plus équipement no andrasanay ary zay nitakinay amin'izao fotoana izao tsy ekenay koa ny rano tsy misy ety amin'ny anjerimanontolo satria ny any amin'ny laboratoire sy ny fitoerana fidiovana rehetrarehetra dia efa tsy misy rano daholo amin'izao fotoana izao ary ny fitakina ihany koa dia ny hoe iverenany wifi satria efa amambolana maro zany zao zay tsy nisy wifi tety ahafahanay manao ny recherche sy ny fianarana zay ataonay ary ny fiakarany vatsim-pianarana satria dia ny vidim-piainana rahantsika malala amin'izao fotoana izao efa miakatra ka dia mila paralelina amin'izay zany ny vatsim-pianaranay mila miakatra zay tsy mitaka 100% fa mila miakatra fotsiny zany ny vatsim-pianaranay dia manatenanareo fanjakana republika ny ministera sy ny sira zany mba mahan'izay farazy aingana zay fitakinay mpianatra takin'ireo mpianatra ny ampiakarana ny vatsim-pianarana mifanaraka amin'ny fiakarany vidim-piainana ankehitriny tsy zarizary ny fisitrahana raha misotro madio tsy lazaina intsony ny delestage isan'andro sy ny faratsiny ny fotodrafitrasa hipetrahana sy onenana ity izay mandraty fianarana eny amin'ny anjerimanontolo ny fanazavana raha volanay aty amin'ny zareo ny takiny tsy manaiky zareo raha tsy ara-potoana le izy dia rehefa volanay ve ny takinay 3 mois zany tsy ampy anay tompo fianaraiky loha zany dia tapitra ny rano ty izay tompo ny WC ty raha indimy makany WC zay mandany 500 WC zay tompo ety mpianatra zanak'olona mpanan-karena 500 zany zay efa mba mavita freanay mody dia nefa le izy ary zato ve no alaina aminay isan'andro ny WC mihidy tsy mivola tsy amin'ny sivy ny rano ijaliana ny jiro wifi tsy misy tanatin'ny fotoana nandeha foana le izy
misy foana ny tsy mahazo bourse raha aminay ireo moa zany a mba nisy hoe maromaro taminay hoe tsy nandohan'le droit d'inscription toy zareo laoany iny tsy mety zay satria nisy zao efa 1000 étudiants tsy nahazo bourse nakaiza mivolan'ireo zany ireo kizy tsy nahazo reo de tretiko hoe mandray zay 3 mois ny première année a any amin'ny 7e mois izy vao mandray an'le izy tsy mety zany tsy ekenay raha ataonareo 3 mois io a de vita anatin'ny 2 semaines ny fizaraina an'io raha zay ny fangatahanay avereno amin'ny laoniny ny fampianarana aty amin'ny université sy ny rehetrarehetra alao iverina ohatran'ny taloha mihitsy fa lasa atao kilabao tomboka izay mpianatra ankilabao tanteraka ny fampianarana ety amin'ny ambaratonga ambony hoy ireo mpianatra tsy hita mazava ny tena politika ny fanjakana hamahana ny olona ny mpianatra eny amin'ny université hatramin'izay zary lasa kolotsaina ho an'ireo mpianatra ny manao fihetsiketsehana tahaka izao hanika tonga hatramin'ny fifandonana sy ny fampiasan-kery matetika na izay koa raha de mba leo zany amin'ny grève zay misy aty amin'ny anjerimanontolo foana satria ohatrany tsy misy meno mihitsy ary tena lasa gidany mihitsy ny fampianarana eto amin'ny tany sy ny firenena satria de tena ataon'ny fanjakana kilabao de zay zany mba mahatonga anakio hoe aleo mba hisy lanjany amin'izay ny fampianarana zay tovozinay aty amin'ny anjerimanontolo mba ahafahan'ny fanjakana ahafahan'ny firenena an'kio mba mandroso ny kaliton fampianarana akapobeny na te hiezaka ary ny mpampianatra tsisy azony atao satria izy kone mijaly anatin'le izy lasa mahitanay izy de ontsa fotsiny izy de lasa enjikenjehana vitaina vetivety kely le tao ampianarana tsy mety zay tsy ampy le fahalalana azonay tsy hijanona ny fihetsiketsehana ary vao mainka iamafy izany raha tsy mivaly ny fitakiana ho ireo mpianatra tsy aivina vao tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity anko no nanao fihetsiketsehana ireo mpianatra teny amin'ny université polytechnique avotovorona fitakiana fanatsarana ireo fotodrafitrasa akoatra ny vatsim-pianarana ihany koa no takian'izy ireo tonay androany a zavatra efatra lehibe zany teboka takinay voalohany a dia ny vatsim-pianarana resaka vatsim-pianarana zany a efa ekena fa efa mivoaka ny calendrier fa calendrier na 3 mois plus équipement navoaka ny ministère nefa nefa manitsaka 10 volana izay zao nianatra de tsy ekenay zany tompoko faharoa resaka vatsim-pianarana ihany takinay ny akaran'ny vatsim-pianana atao mifanaraka amin'ny vidim-pianana zany ny vatsim-pianana fa efa de tsapa de kely 2017 nisy fiakaran'ny bourse farany manomboka hatramin'izao mbola tsisy fiakarana mihitsy ny vatsim-pianarana ka de takinay tompoko ny akaran'izany vatsim-pianarana zany zay tsy teny akaro 100% fa mety mihoatra n'izay mihitsy ary ny zavatra angatanay atao mifandanja amin'ny vidim-pianana ny vatsim-pianarana any anaty laboratoire zay mividy rano zay vao afaka manao travaux pratique ao amin'ny WC zay mandovo vola sady tsisy rano zany hoe na ao amin'ny trano fivoahana ary zany tsisy rano na anaty laboratoire tsisy ninina mandeha zany nefa azonay atao raha tsisy rano amin'ny labo fa tsy maintsy voatery mividy zay mpianatra tsara ka mividy zany de tsy mahavita travaux pratique